Natao teto amin'ny kianja manarapenitra Vélodrome Antsirabe ny alahady teo ny lalao miverina ara-pirahalahiana taranja baolina kitra teo amin'ny FC SOAVADIA avy amin'ny Fianarantsoa manao akanjo maitso amin'ny sary sy ny FC PYLONE Antsirabe sokajy Vétéran sy Sénior. Teo amin'ny sokajy Vétéran dia napiditra baolina voalohany ho an'ny FC PYLONE Erika 10 minitra tao anatin'ny tapam-potoana faharoa. Nampiny Dezy isa iray 10 minitra taorin'izay. Tsy nanan-kilembena ary zareo avy amin'ny Fianarantsoa ka nisesiny baolina nikobana teo amin'ny araton'ny Jakanna FC PYLONE satria nahatafiditra baolina roa i José ary iray ho an'ny Nestor. Nibata ny fandresena tamin'ny 7-2 araka izany ny FC SOAVADIA. Nahitana endri-dalao tsara teto amin'ny fiaonan'ireto Vétéran ireto. Ity lalao ara-pirahalahiana ity izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny 7 taona ny joroan'ny FC PYLONE sady ho fanatanterahana ny vinany filoham-pirenena. Ny antony anaovana an'ity lalao ity dia ao anatin'ny hampiroboroboana ny Vélodrome ny filoham-pirenena fanatanjahantena am-pirenena mba tsy hironany amin'ny zava-mahadoelina zany ny zanaka malagasy ny tanora malagasy nafinaritra ny lalao ary nisy lesona antsoahana natao anatin'izay sokajy Vétéran izay. Teo amin'ny sokajy Sénior kosa dia nazava ny fandresen'ny FC PYLONE nanoloana ny FC SOAVADIA tamin'ny isa 4-2. Raha tsy aivina ny lalao mandroso natao tany Fianarantsoa tamin'ny tapabolana dia nandresy ny FC SOAVADIA tamin'ny isa 4-2 ny FC PYLONE teo amin'ny sokajy Vétéran raha nandavy ny FC SOAVADIA tamin'ny isa 2-2 ny FC PYLONE teo amin'ny sokajy Sénior. Natao any rehetra ny kianja Vélodrome ahafahana manao fifaninanana isan-karazany sy fanazara-tena maro ho fanandratana ny taranja baolina kitra eto Vakinankaratra. Misokatra ho an'ny rehetra mba mbola volana ny tanora sy ny ankizy zany mba ho sangany indrindra ho an'ny ekipa eto amin'ny Faritra Vakinankaratra eto. Zay ny tena tanjona goavana be zany hoe ampisandratra ampiakatra voninahitry ny Faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ireo ankizy sy ny tanora eto amin'ny faritra. Mahasarika mpankafy baolina kitra maro neto amin'ny kianja manarapenitra Vélodrome isaky ny farany herinandro. Midika izany fa miroborobo ity taranja ity ho an'ny eto Vakinankaratra. Mitohy hatrany ny fifaninanana ho an'ny sokajy Vétéran sy ny fifaninanana samihafa atao eto amin'ny kianja Vélodrome Antsirabe.